Fito vimpijery Sérione no nambaran'ny ministra teo aloha, ministra ny fanabeazam-pirenena teo aloha Andriamatoa Paul Rabary ho isan'ny antony nialany sompikambana teo anivon'ny antoko HVM na ny hery vaovaon'ny Madagasikara raha niona tamin'ny mpanao gazety tetsy Antaninarenina ny tenany androany nosoritany ihany koa fa tsy tokony afangaro ny raharaha-mpanjakana sy ny raharaha politika. Fanazavana ary. Tsy mitovy fotom-pisainana amin'ny antoko HVM an-tenany ary tsy misy intsony ny antony tokony hijanonany ao amin'ny antoko raha nambaran'i Paul Rabary nandritra ny fihaonany tampanao gazety tetsy Antaninarenina androany. Tsy tokony afangaro ny raharaha-mpanjakana sy ny raharaha politika raha nambarany hatrany. Rehefa tonga ny fikarakarana ny Coliseum dia namorony staffy ireo conseil spécial ireo milaza hoe mila fenony mpiasan'ny ministera ny Coliseum. Fa tsy anisan'ny ministera tonga teny, ministera fanabeazam-pirenena. Ny fanaovana politika tompoko dia engagement personnel. Ohatran'ny fivavahana ihany io, tsisy olona terena hivavaka. Dia izaho dia tsy mba nanaiky nandoa cotisation. Satria ny ministra tsy natao andoa écolage na amin'iza na amin'iza. Tao anatin'izany zavatra zany dia sahiran-tsaina ny antoko HVM. Raha miteninareo fa maninona ny tsy miala tsy nia amelona ny antoko HVM manana ministra fa hikarakara ny fanabeazam-pirenena. Raha nisy condition amin'izay tamin'ny voalohany dia tsy nanao ary fantatr'ireo olon'ireo zany rehefa antanina hoe manaova cotisation tsy naharoa za tsy laza hoe nanaovana inona ny cotisation fa tsy fotoanan'izany zao tonga ny assise régionale tany Fianaratsoa, tany Tamatavy, tany Tuléar, tany Majanga dia ratsikaritra ianareo fa tsy tany ny antony dia tsotra tsy tokony afangaro raha politika sy raharaha-mpanjakana. Zay manimba ny firenena. Olona tsy voafidy fa voatendry avokoa no mitantana ny antoko HVM ary tsy misy ny légitimité populaire ao amin'ny antoko raha nambaran'i Paul Rabary. Ny olana amin'ny HVM dia mitantana amin'ny HVM tsy manana légitimité populaire par les urnes fa olom-botendry ka tsy mitovy mihitsy ny fomba fijery ny olom-botendry sy ny olom-bofidy. Nanambara ihany koa ny tena ny androany fa maro ny disadisa ao amin'ny antoko ary izany no antony tsy mahataman'ireo filohan'ny vondrona parlementaire HVM rehetra izay mifandimby.